Fa ao anatin'ny lafiny ara-politika kosa sy ny lafiny toetr'andro ihany marimarina kokoa moa tsy vitsy amin'ireo kandida mantsy no mampiasa ny angidimby na ny hélicoptère mandritra ny fitsidiham-paritra izay tanterahany ao anatin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao somary nanakorotana ny fizotry ny fampielezan-kevitra noho izany ny toetr'andro izay nahitana tsion-drivotra matanjaka tatoato. Noho ny toetr'andro dia nisy kandida tsy afaka nanohy fampielezan-kevitra tatoato ka anisan'izany ny kandida Dr Jean-Louis Robinson omaly raha ny tokony azo an'ny fandrina Ambato Finandrana Fianaratsoa commune Ambato Marina Manandrina commune Ivato Arambositra ny kandida dia tsy tonga tamin'ireo toerana voalaza ireo ny kandida toana ny atokoavana sy ny ankolafy Ravalomanana. Noho ny toetr'andro dia voatery tsy maintsy nijanona teo anelanelana Tsirabe sy Fandrina ny hélicoptère nitondra ny ekipan'ny Dr Jean-Louis Robinson ary tsy afaka nitodidoha ny Antananarivo raha tsy mivolakandro. Manoloana izay fanepatsembanana noho ny toetr'andro izay dia tamin'ny alalan'ny antso telefona nanatanterahana ny fampiresana tamin'ny mponina tao Fandrina, Ambato Finandrana, Fianaratsoa, Ambato Marina Manandrina, Ivato ary Ambositra. Ho an'ny androany dia Ambohimasina Betafo, Mandoto, Sakay Kadinondry, Manasolo ary Miandro Vazo no tokony nanatanterahana fitsidihana. Io zao no rambaratra ny Tsikoany any aminay zao Antsimonarivo dia fa tena maizina ny orana. Ahoana fomba an'azy zay izy eke zay problème izy korotana homatsy eny zay lahatra Andriamanitra zay fa androany tokony tsaratsara ihany dia hoe zany dia mandeha foana ny fitsidiham-paritra ataony kandida Robinson miaraka amin'ny sy ny ekipa rehetrarehetra miaraka amin'ny azy. Ankoatran'ny kandida Dr Jean-Louis Robinson anisan'ny tsy maintsy nanova fandaram-potoana noho ny toetr'andro ihany koa omaly ny kandida Ajo Andrenana Felo. Taorian'ny fitsidiham-paritra nataony tany avaratry ny Nosy raha ny fandaram-potoana napetraka tany Ampiandohana dia tokony azo ny faritra Moromania ny kandida. Raha tokony tao Tsirabe no mipetraka amin'ny fiaramanidina manokana nitondra azy mialohan'ny andraisan'ny fiarakodia ho an'ny Mahadiala sy Ambositra dia voatery ny azo Antananarivo aloha ary avy eo vao nandray fiarakodia ny ekipa n'Andriamatoa Ajo Andrenana Felo ny azo an'ny Mahadiala sy Ambositra. Tamin'ireo toerana ireo izay lasa tsy maintsy nisy fahatarana ny famorim-bahoaka.